manaraka ny météo amizao fetim-boany herinandro izao ny sarintsika manambara fa efa lasa aloha zany ilay andro ratsy efa aty amin'ny lakan-drano Mozambika aty ny fohibeny ary efa miaravaka teraka aloha zany izy raha ny fahitana azy amin'izao fotoana izao. Ny eto Madagasikara kosa indray dia ny mosona ny tsioka avy any avaratra andrefana no saika mandrafitry ny toetrandrontsika zany vokatr'izay moa zany mazava azy miverina ny volonandro fahavaratra ary saika hisitraka orana tandrimodrano mety rakotroka ny faritra maro ao anatin'izay ihany koa ny maripanatsika dia ahitana fiakarana tsikelikely zany indrindra ho any aty amin'ny ampovoantany izay tena tafidina be nandritra an'izay fandalovan'ny andro ratsy izay sy ny aty amin'ny morontsiraka atsinanany nosy aty zany ny toetrandrontsika ho an'ny rapiso maraina ary dia isy ny orana tandrimodrano izay mety rakotroka raha ny aty amin'ny faritry ny Diana sy Sofia. Mahazo izay ihany koa ny aty amin'ny morontsiraky ny boeny aty misy ihany koa ny sisan'orana tandrimodrano izay mety rakotroka ihany koa any amin'ny faritry ny Betsiboka any zany anorana malefaka ny andro raha ny aty amin'ny faritry Isavasy ny morontsiraky ny Nalanjorofo aty andrahona kosa ny morontsiraka andrefa ny nosy iray manontolo iny zany izay mety arahana orana tandrimodrano ihany indraindray amin'ny faritra sasany ny ambo moa zany maina tanteraka ny andro any rapitso maraina. Ny tolakandro dia ny orana tandrimodrano saika mba toerana saika manerana ny faritra maro eto Madagasikara ankoatra ny aty amin'ny morontsiraka atsinanana aty mandraona ny andro raha ny aty amin'ny faritry ny Hotomatsiatra sy aty Iorombe mitatra aty amin'ny faritry ny Vatovavy Fitovinany izay mety ho arahana orana tandrimodrano ihany koa ny takariva ny andro rapitso izay. Ny maripanatsika ao anatin'izay dia ahitana fiakarana ny maripana raha ny eto ampovoantany ny ambany indrindra aloha tsy dia niezika fa ny ambony indrindra ny tena ahitana an'izay fiakaran'izay satria dia tafiakatra any amin'ny 20 raha efa tafidina hatrany amin'ny 20 degré celsius izay tamin'ny andron'ny omaly ny morontsiraka atsinana ihany koa dia ahitana fiakarana hatrany amin'ny 1 degré celsius. Ny mafana indrindra ao anatin'izay dia ny aty amin'ny tapany atsimo hatrany mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 7 degré raha ny aty amin'ny tanin'ny Androisy Anosy aty. Ny toetrandrontsika kosa indray ho an'ny andron'ny alarobia dia mbola mitohy hatrany ny rotsakorana tandrimodrano izay mety rakotroka indrindra fa ny takariva sy ny alina moa zany ny tena isehoan'izay ho an'ny faritra andrefana sy ny aty amin'ny atitan'ny Madagasikara mbola saika maimaina hatrany aloha zany raha ny aty amin'ny ilany atsinanany nosy aty. Ny maripana ihany koa anatin'izay tsy dia nisy fietsehana firy zany raha mitaha amin'ny vinatsika ho an'ny andro rapiso manodididina ny 17 raha ny aty amin'ny ampovoantany ary ny aty amin'ny tapany atsimo hatrany no mafana indrindra ao anatiny izay. Ny toetrandrontsika kosa indray ho an'ny androny alakamisy dia mbola ny orana tandrimodrano mety rakotroka hatrany no mba toerana ny takariva sy ny tolakandro zany ny faritra maro ny aty amin'ny ilany atsinanana amin'izay fotoan'izay mety efa manomboka mahazo ny androny alina ny alakamisy io zany manomboka misiraka ny orana tandrimodrano mety ho rakotroka. Ny maripana ao anatin'izay dia mbola mafana hatrany miaina ao anatin'ny maripana ny volonandro fahavaratra tanteraka moa zany tsika ary mety hiakatra kely raha zany ho any aty amin'ny ilany atsinanana aty fa ny eto ampovoantany dia mbola eo amin'ny 20 ny ambany indrindra 17 ny ambony indrindra. Ny ambony moa zany raha mitohy ny vinatsika zany hoe ny vinavina ho an'ny herinandro ity zany mazava azy dia mbola ny oram-baratra ny saika manjaka isaky ny takariva sy ny tolakandro ho an'ny faritra maro. Ny fiforonana rivo-doza kosa tsy hisy zany mandritra n'ity herinandro ity. Izay no meteo antsika manasanao hatrany anaraka an'izany amin'ny manaraka indray veloma.